mbola ampitomboana ho amintsika fiangonana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ary ny fanahy masina dia hanazava amintsika indray ny soratra masina hifampizarana amin'ity fotoana ity. Efesianina 5:5 hatramin'ny 7:10, andeny 7:10 mamarana ny perikopa no anafarana antsika. Fakizika miaraka zany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe koa izany mifo azy ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Ahoana ny voalaza teo? Koa amin'izany no ilazany hoe mifo azy ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Mora tadidiny zany rehefa mieritreritra amin'ny fihetsiketsehantsika tsiraray avy any am-pandrinisika, mifo aza, mitsangana, hampahazava. Ireo fanentanana anankitelo ireo ry havana no anairana antsika kristianina amin'izao alahady fahatelo izao. Miarahaba indrindra ny mpianaka amin'ny finoana, miara-miasa eo nivon'ny akany ao ianareo mpikamba ao anatin'ny filan-kevim-pitantanan'ny akany, ao ianareo mpiara-miasa, ao koa isika fiangonana izay mpanjifa sy mpisitraka ny asa eo anivon'ny akany. Ho antsika rehetra fa tsy ho an'ny eo amin'ny akany ihany, ny antsoavo manao hoe mifo azy ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty fa ampahazavanao Kristy. Ny bokin'ny Efesianina ry havana dia nosoratan'i Paoly apôstôly tany ampigadrana. Rehefa nenjehana izy ka nofatorana no ny fitoriana ny filazantsara. Apetraky ny mpandinika ho boky mivohy ny atao hoe fihavanana izy, epistily ny fihavanana. Satria manamarika ity epistily ity ny asan'i Jesosy Kristy izay namitrana ny fihavanantsika olombelona mpanota tamin'Andriamanitra masina. Mampiavaka an'izao epistily izao koa ny famitrana-pihavanana nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny voavela heloka rehetra isika olona samy olona. Fa manomboka amin'ny toko 4:7 hatramin'ny toko 5:20 dia hita mivoatra tokoa ny fitaizana ny kristianina hiatrika ny fiainana andavanandro amin'ny maha-kristianina marina azy, amin'ny maha-olona finoana azy, zany hoe fampaherezana ny kristianina mba hiaina amin'ny finoana marina, aneo ny finoany eo amin'ny fiainany andavanandro. Mifo azy ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Izany no ilazany hoe, iza moa no milaza an'izany? Araka ny voalazan'ny mpahay tantara ny fiangonana, ity filazana ity dia notononona tamin'ny andro ny fiangonana voalohany eo am-panaovana batisa. Mifo azy ianao izay matory mitsangana amin'ny maty ampahazavanao Kristy. Na notononona vava izany, na notononona ankira. Fa misy atao batisa zany dia mifo azy ianao izay matory mitsangana amin'ny maty ampahazavanao Kristy. Tsy ohatra ny teny fanorenana fandretsika. Dia nindramin'i Paoly zany mba ho famoazana, ho fampaherezana ny mpamaky ny epistily hiaina amin'ny finoana marina. Raha dika amin'ny sakramentan'ny batisa dia hoe tena hiaina ny batisa. Mifo aza ary mitsangana amin'ny maty, izay no voalohany, ary ny faharoa dia ampahazavanao Kristy. Tsy afa-misaraka ilay fifoazana sy fitsanganana amin'ny maty, satria ireo voambolana anankiroa ireo dia mitambatra ka manondro ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Rehefa ireo nozohina, diniana dia
milaza ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty, mifo ka mitsangana. Mifo azy ianao izay matory, mitsangana amin'ny maty. Rehefa matory ny olona dia tsy misy hoe anapa-kevitra fa ifo tsy nitaitra ho azy tapitra ny toromasonao dia mba mifo ianao. Fa ny faharoa mety taitra koa ianao satria nanofo ratsy, taitra fa nanofo ratsy. Ny fahatelo taitra ianao satria nametraka fanairana tao amin'ny famataranandronao na ny findayanao. Ary ny fahaefatra taitra ianao satria nisy nanaitra. Mifoaza fa tara efa mifolo maraina koa mbola hisy tara ihany ve. Mifoaza fa tara. Ary ity fahaefatra ity ry havana no azo lazaina eto amin'izao fanetsiketsehana fampaherezana ataon'ny mpanoratra dia Paoly apôstôly izao. Satria soratra masina dia tenin'Andriamanitra zany hoe ambarakoa fa tena ny tompo mihitsy. Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy no manofokofoka ka mamoa miteny hoe mifoazy ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty. Mamoa anao i Jesosy Kristy. Ny mpahay fotom-pinoana dia milaza fa ny olona tsy mbola nandalo teo amin'ny fahafatesan'i Jesosy tamin'ny maty ary nandray marina ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia faty mandehandeha eny an-dalana. Maty fa velona, maty fa havelony. Rehefa mbola tsy nandalo ny azo fijalian'i Kristy ny fiainan'ny olona anankiray ary tsy nandray ny herin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izy, mandehandeha sy mirijarija ihany izy fa faty mitsangana, faty mandehandeha, faty mipetraka eo amin'ny birao, faty mianatra any an-tsekoly, faty mivarotra eny an-tsena. Mba marina koa ve izany? Fa izany no izy. Ara-tsoratra masina rehefa mbola tsy niara-nitsangana tamin'i Kristy isika, na olombelona mirijariza na olona mirijariza aza dia tsy olombelona. Olona fa tsy olombelona. Jereo nge Genesis rehefa nanisy fofinaina mahavelona Andriamanitra, zay vao voalaza ny soratra masina hoe olombelona lay olona. Ry havana malala, fampandinian-tenantsika manoloan'izao fanairana fampaherezana iaina amin'ny finoana izao dia ny hoe efa tena nandalo ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty tokoa ve ny fiainanao. Efa tena nandalo ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty tokoa ve ny fiainanao. Raha ampitaina amin'ny fampiarana eo amin'ny fitoriana ny filazantsara zany dia adika amin'ny fanontaniana hoe efa tena nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ve ianao. Ka nekenao ny asa-pamonjena vitany teo amin'ny azo fijaliana ary raisinao ny fandresena nomeny tamin'ny tsanganany tamin'ny maty. Hoy ny andiny ny fahavalo amin'ny anaran'ny tompo, fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Tapany voalohany. Efa mazava tsara taminao ve fa mitokana talohany nandraisanao an'i Jesosy, maty sy nitsangana tamin'ny maty ny fiainanao miavaka ery lay maizina, ary tao aoriana nandraisanao an'i Jesosy dia mazava ny fiainanao. Ity ny azo fijaliana, ity ilay fahiny, ity ilay ankehitriny. Raha mbola tsy hitanao taratra izany, aza mivoaka ny varavaran'ny fiangonana io raha tsy mamaly eny. Eny ampandaloviko eo amin'ny azo fijalian'i Kristy ny fiainako mba hiampita hiala maizina ka hiampita amin'ny mazava. Eny ampandaloviko ny azo fijalian'i Kristy ny fiainako, izy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty, mba hisy ho lazaiko hoe fahiny aho tao amin'ny maizina, ankehitriny aho ao amin'ny mazava. Izany ry havana no iantsonantsika sy hanoviko foanantsika mafy toy ny olona manaitra olona matory miesina hitenenana koa manao hoe mifoazy ianao izay matory
ary mitsangana amin'ny maty. Miombona fahafatesana amin'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana ary raiso ny fandresena izay nomeny tamin'ny tsanganany tamin'ny maty. Fa ny faharoa dia ny hoe hampahazavanao Kristy. Ao amin'io voambolana hoe hampahazava io dia misy lalana manomboka ary mizotra mitohy tarafy ny fahazavany Kristy. Tsy handeha amin'ny maizina intsony ianao fa manomboka ao dia misy ainga vaovao, misy lalana vaovao tarafy ny Jesosy Kristy mba hizoranao. Fiainana vaovao, ainga vaovao, lalana vaovao tarafy ny fahazavany Kristy. Hampahazavanao Kristy, tsy jiro indray melatra fa tena fahazavana mitohy izany riavana. Ohatry ny hoe mandeha ianao, rehefa nifoha ianao dia nitsangana ary mandeha. Izay no hanairana antsika. Dia vakina indray ny andininy fahasivy. Ahoana moa izany hoe fiainana hazavain'i Kristy? Andininy fahasivy sy ny manaraka ary mandingana isika dia makeo amin'ny andininy 15 hatramin'ny 17. Endriky ny fiainana hazavain'i Kristy. Izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny vokatry ny mazava dia eo amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Mamantatra izay ankasitrahan'ny Tompo ary aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavokatsoa fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny afina dia mahamenatra na dia milaza izany azy. Fa ny zavatra rehetra raha narina dia asehony mazava, fa na inona aseho dia mazava. Kotandremy tsara ny fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry, ary araoty ny andro zao anaovantsoa fa ratsy izao fiainan'izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Izay hitantsika miverinao ny fiainan'ny olona izay nifoka nitsangana tamin'ny maty miompandresena amin'ny Kristy dia mizotra amin'ny lalana mazava hazavain'i Kristy ka voalohany ny fahatsarana rehetra, ny fahamarinana, ny fahitsiana ny fiainany. Fahatsarana rehetra, ny fahamarinana, ny fahitsiana ny fiainany. Ary ny faharoa, mamantatra ny ankasitrahan'ny Tompo. Tsy afa-po amin'ny hoe efa tsara, efa marina, efa mahitsy, fa inona koa mbola fahitsiana. Anampy izay efa iainako. Mbola inona ihany ny sitrapon'Andriamanitra tiany ho tanterahako. Izay ny andininy 10 sy ny amin'ny andininy 17. Ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Tsy mionona ianao hoe izany efa mety, efa tsara ny ataoko, efa marina, efa mahitsy, fa inona mbola mampahitsitsy kokoa. Inona koa ny sitrapon'Andriamanitra? Tadiavo izany ao amin'ny soratra masina. Izay ny fiainan'ny olona hazavain'ny Tompo. Izay ny fiainan'ny olona mandeha sy miaina amin'ny finoana marina. Izay ny fiainan'ny olona mandeha amin'ny mazava. Fa tsy izany ihany. Fiainan'ny olona mandeha amin'ny mazava koa dia izy tsy miray petsapetsa amin'ny asany maizina. Ary indrindra manana fahasahiana hiteny sy hananatra. Mety maro amintsika kristiana no hoe za tsy miaraka aminareo amin'ny fisotroana fa ataovy izay ataonareo eto dia nalazy jus ranom-boankazo ataovy ny ataonareo. Tsy maninona ka ray birao eto sika ianao mandray kolokolo. Za tsy amin'izany, za tsy amin'izany trony, efa fahiny izany. Anaovinareo raha anao fa za tsy anao. Raha ity fampianarana soratra masina ity ny andininy 11 dia tsy mety no hoe fotsiny tsy miray amin'ny asany maizina, fa ny tena zanaky ny mazava dia miditra amin'ny fitenenana ny zavatra tsy mety. Aleo mananatra izany. Efa mba nanao izany venao tao tokantrano. Ianao
tsy manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia miteny ny andefimandrinao na ny zanakao na ny zokonao na ny zandrinao na ny iray aman-dreninao dady neny ok'izay io fa tsy mety zoky ajanony fa tsy mianana fotsiny hoe za masina za tsara za marina taovy zay ataonareo tsy misy an'izany ny zanaky ny mazava dia sady tsy miray petsapetsa amin'ny asany maizina no mahasa ary mandray adidy mananatra izay manao ny tsy mety manaraka ny asany maizina. Tandremo izay fandihananareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, Jesosy Kristy dia manome fiainana vaovao, mitarika antsika amin'ny lalana vaovao misy ny fahazavany. Tsy ho maizina ny lalanao raha manaiky ny fitariana ianao ary tena ho hitantaratra eo amin'ny fiainanao mihitsy ny hoe zanika olo ny finoana mazava maneho fahatsarana sy fahamarinana ary fahitsiana. Ho hitantaratra eny amin'ny fiarahamonina sy amin'ny toerana metrahany Tompo anao fa izanika olo ny finoana mandeha amin'ny mazava sy tsy zavatra maizimaizina. Izany no ampaherezana antsika eto. Mifoaza mitsangana hampazavanao Kristy. Ko amin'izany rehefa tena nampandalo ny fiainantsika atao amin'ny Jesosy vao tamin'ny hazo fijaliana nitsangana tamin'ny maty isika efa tena ny fo isika ary mandray ny fahazavan'i Kristy dia aoko voamarika tsara fa ny fisainanao fahiny tsy fisainanao izao. Ny fiainanao omaly tsy fiainanao izao tsony. Ny fisotronao omaly tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy sotronao intsony rehefa aveo. Tsy miandry rapitso rehefa aveo. Ny fiteninao omaly misy haingokaingony ratsy tsy mivoaketo koa ianao dia manapa-kevitra hoe tsy teny ratsy tsony manomboka an'io ary teny izay miteny ratsy hoe mba aza miteniteny ohatra izany kosa moa iza mampianatra anareo an'izany. Izany ry havana ny fiainan'ny zanaky ny mazava. Rehefa manazavantsika pino ny Tompo dia mazavako ny fiainantsika, ny fombantsika, ny andavanandrontsika. Mandihana, manofokofoka, mamohanao indray. Ny soratra masina manao hoe mifoazy ianao izay matory, mitsangana amin'ny maty ary ampahazavanao Kristy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.